Eva fibeazana miaina sy mitia. Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Tompoko lasy tompoko vavy akafaliana indray no iarahana amintsika tamin'ny onjam-peo ny radio Don Bosco amin'izao alakamisy fahasivy ambin'ny folo ny volana febroary taona 2024 izao araka izay feokira izay toy ny mahazatra fandaharana Eva fibeazana miaina sy mity no misy antsika indray amin'izao ora izao amin'ny folo ora maraina eto Madagasikara ny famataran'ora no jerena manana ora iray sika ifampidinika makasika ny lohahevitra zay safidiana ifampizarana ampitana zay fanabeazana izay eto androany. Bruno Rakotomalala no teknisiana mampita mivantana amintsika ny onjam-peo anjara no manentana ny fandaharana dia ankasitrahana no anasanay ianareo anatrika hatramin'ny farany fandaharana indrindra ny onjam-peo ny radio Don Bosco amin'izay hoe fandaharana fibeazana miaina sy mity izay ho avy mendrika kokoa ny lohahevitra zay nosafidiana mandritra ny taona fa lohahevitra iray zay ampitana zay fanabeazana izay androany hoe fangorahana manoloana ny fanaitainan'ny hafa, fangorahana manoloana ny fanaitainan'ny hafa. Dia izay no ndeha ho ampidirantsika ny mpiara-manolotra ny fandaharana miaraka amintsika eto mon père Alfred aomonen'ny voameran'ny fahasalamana eto amin'ny diocèse n'Antananarivo. Miarabanao mon père. Dia miarabana ihany koa ianareo mpanolotra ny fandaharana amin'izao maraina izao. Ie. Dia miaraka amintsika to ihany koa tsy vahiny moa zany efa mpiara-manolotra ny fandaharana docteur Jeanne. Miarabanao docteur. Miarabanao tsara dia miaraban'ny teknisiana, miaraba faly tafahoana amin'ny alalan'ny onjam-peo ihany koa miaraka amin'ny mpiaino androany. Ie, dia arak'izay lohahevitra fangorahana manoloana ny fanaitainan'ny hafa zay ilay fampizarana miaraka aminareo androany ampitana zay hoe fanabeazana izay manana 30 minitra isika fampizarana lohahevitra io toy ny mahazatra fa amin'ny 30 minitra manaraka zay anasanay ampitiavana anareo mpiaino hatrany dia ity ny ahafahanareo miditra mifandray mivantana aminay raha ny antso dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Ny SMS kosa dia ny 033 08 850 02. Namana Bruno asitsika feokira kely alohan'ny dirantsika amin'ny tapany voalohany ary. Fangorahana manoloana ny fanaitainan'ny hafa, fangorahana manoloana ny fanaitainan'ny hafa zany hoe miaraka amin'ireto voamerany veka misahana ny fahasalamana ireto ny mpiara-manolotra ny fandaharana androany raha zava-misy ankehitriny no jerentsika alohan'ny anokafantsika ny fifampizarana tsara angamba ampatsiahivina hoe azafady ino zay zava-misy zay manahoana sy manahoana mahatonga antsika isafidy manokana ity lohahevitra ity hoe fangorahana manoloana ny fanaitainan'ny hafa miainga vaisitsika nahatonga antsika isafidy an'izay lohahevitra zay hoe ndao ity no entintsika ampitana izay fanabeazana miaina sy mity zay anetanana ny mpiara-miaina mpanaraka ny fandaharana amin'izao fotoana izao eto amin'ity fandaharana Eva ity androany mopera angamba hitodika aminao hoe manahoantsika nisafidy an'izay lohahevitra zay dia ny ity mpiandohany ny fifampizarana. Inay makasitraka anao mameny fitenenana isa-taona moa zany isaky 11 février dia makalatsika ny hoe ny androny marary eran-tany dia ny pamparay masina moa dia mamoaka lohahevitra mandrakariva anetanana tsy ny mpino kristianina ihany fa ny olona rehetra manerana ny tany zany. Dia le fanetanan'izay dia asiana lohahevitra isa-taona. Dia tamin'ity zany pamparay masina dia nanoy zay efa nataon'ny papa François ihany.
dia lo hevitra izay noraisana moa zany tamin'ity dia ny hoe ny fangoran'ilay Samaritanina tsara fanahy mitia eo am-pehezahana ny fanaitaina ny hafa. Misy dikany moa zany dia andiny fa efatra amby telopolo ity taratasy izay fanentanana ny mpamparimasina ity. Dia ny papa moa zany isan-taona rehefa mamoaka antony taratasy itony sady manentana no mampianatra antsika ary misy toromarika ihany koa mba raisika vokatr'izay taratasy ny papa izay. Dia ataontsika hoe tsindriana manokana eto zany zao dia le hoe ilay Samaritanina tsara fanahy. Hitantsika moa zany ao amin'ny Masinda Luka 10 andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 7 raha tsy asiana zay le hoe Samaritanina tsara fanahy zay dia iza le Samaritana dia lasa veritsika amin'ny resaka fampitana ny fampianaran'ny papa ihany koa ny hoe toromarika mba tiany omenantsika amin'izao vavanam-potoana izao. Mbola tsy samy tentsika hoe actu hoe le izy hoe zavatra tena iainan'ny olona mihitsy ve zany hoe fangorahana zany fa maninona no mangoraka isika. Dia manana fo isika mangoraka ao ny toe-po sy toe-tsaina sy toe-panahy izay ataontsika hoe le Samaritanina tsara fanahy zany mba ataontsika hoe copie-coller raha mety fa angalantsika tahaka ihany koa arakarak'izay fomba fanazavana azy eo mendalana sy izay fomba nandroa tamin'ny papa azy no tenentsika amin'ilay fampianarana rehefa avy eo. Mifanindran-dalana amin'izay hevitra netiny mopera izay koa raha ny mpitsabo ny tontolon'ny mpitsabo no resahana dia ao amin'ny deontologia sata mifeny mpiasan'ny fahasalamana dia manana misy an'izay ezaka ho Samaritanina tsara fanahy zay dia ataoko tonga dia efa ny azo ny mpitsabo rehetra angambany izay ny hevitra lalina fonosan'izay Samaritanina tsara fanahy zay. Resaka hoe Samaritanina tsara fanahy moa ataoko hoe ny akamaroany indrindra ny kristianina misy ihany koa ny tsy kristianina fa ny hevitra fonosan'izay hoe Samaritanina tsara fanahy zay dia makany amin'ilay hoe fangorahana tsy mamela irery ny olona. Resaka marary moa zany ny resaka tsiketo fa ilay Samaritanina tsara fanahy le hoe nandalo mopera moa zany ohatran'ny tiako ampatsahivinao kely mopera ny tantaran'ilay Samaritanina tsara fanahy satria anisan'ny fototra iangatsika ato amin'ity fifampisaran'ity izay hoe Samaritanina satria miainga avy amin'izay le afatra navoakan'ny papa. Raha jerena zany araka lazaiko teo amin'ny Masinda Luka 10 andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 7 dia ohatra moa zany nataon'i Jesoa ohatra moa zany matafitapaka dia nilaza izy hoe nentina tany Jeriko izy dia nisy olona anankiray azony jiolahy dia nampijaliany olona io nampijaliany saika maty dia nandalo teo daolodolo izy nandalo teo amin'ilay olona daoly le olona naratra zany na levita na mpisorona dia nandalo fotsiny fa tonga kosa izy ilay Samaritanina tsara fanahy izay nijery dia nijanona dia nikarakara an'ilay olona anitra fo izy zany ilay toe-po toe-panahy sy toe-tsaina mangoraka dia tsy nijanona fotsiny dia nijanona teo amin'ny fangorana fa tena hoe nataony anacte moa zany filazan'ny papa ato hoe un acte concret na hoe ataontsika hoe geste pratique. Tena nikarakara mihitsy zany le Samaritanina dia tena nanao zay hamonjena le ain'le olona satria vonjena moa zany le izy dia vitsy zay dia tsy nijanona fotsiny zany le Samaritanina hoe namonjy dia nangoraka dia nijery azy fa mbola nalefa ary koa mbola nientiny tany amin'ny hôtely le izy dia mbola niteny izy hoe tsaboy io fa na ohatrinona laninao dia oneraka zay le ataontsika hoe geste pratique zay moa zany averivery mipapa ray masina foana ty le hoe Samaritanina tsara fanahy ty tsy ampy zany le sentiment fotsiny le toe-po hoe zao dia mijanona hoe mampalahelo le olona fa ina zany le asa takina aminao hanampianao ny hafa iny zay mba asa vitanao zay dia zay mba vitan'le Samaritanina dia nataony dia zay natonga an'le hoe Samaritanina tsara fanahy tena hoe nandray andraikitra
namonjy vonjy ihany moa izy ity dia izay no tanterahany. Ie, afatra fototra satria ny mpanaraka antsika ataoko hoe tsy voatery mahay baiboly daholo fa izay ny afatra fototra miainga vao amin'ny fampianaran'ny baiboly mahakasika ilay tantarany Samaritana tsara fanahy fa isika eto amin'ny fandarana Eva mampita izay hoe fibeazana miaina somity izay zany hoe manabe fa eto hoe tsy hoe zareo le tonga lafatra be ny ihany fa nazanana tsy zany miezaka manao an'izay hoe tonga lafatra izay manentana fanabe ihany koa dia zay le hoe itodiako satria tsika eto amin'ny fandaharana manahoana sy manahoana raha manoloana ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao indrindra ny amin'ny tontolo amin'ny fahasalamana any anentanantsika ny tsirairay niza tsy akanavaka mba hiaina izay hoe toe-tsaina Samaritana tsara fanahy tsy amela indrindra ny marary zay na any amin'ny naiza toerana misy azy rehefa voasokajiny marary moa zany ny fiarahamonina misy aretina misy hoe azo sokajiana be dia be ihany koa fa marary nareo eto amin'ny tontolon'ny fahasalamana mahafantatra an'izay bebe kokoa manahoana ny tezantsika ny toe-tsainy malagasy amin'izao fotoana izao raha hiainana izay Samaritana tsara fanahy zay. Eto ampiandohana aloha ny fahavoazana natao hoe ny aretina dia mety mahazo ny sehatra anankitelo dia ny ara-batana, ny ara-tsaina, ny ara-panahy. Indrindraindrindra moa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao eto Madagasikara zao misy ny cyclone, misy ny fahasairanan'ny olona amin'ny ankapobeny dia maro ireo olona izay tsy manana ny fahefana entina mitsabo tena dia eo indrindra no mipetraka mitodika amin'ny tontolon'ny fitsaboana ny sainy be sy ny maro satria tsy lahara-pahamehana ho an'ny olona ny mikarakara ny fahasalamana ankehitriny noho izay le fahasairanana izay. Etsy an-daniny anefany raha ny mpitsabo dia raha ny toetra tokony hananan'ny mpitsabo dia ao anaty misy ny fahalavorariny ny fifandraisana satria raha ny dingana rahana rehefa mitsabo dia misy ny fifandraisana amin'ny marary eo ny fanadihadiana samihafa ahafantarana tsara ny marary ny tsirairay dia ao anatin'izay dingana rehetrarehetra izay dia ahitana n'le dingana izay asehon'le Samaritana tsara fanahy fa miankina amin'ny mpitsabo tsirairay avy le mpandray an-tanana tsirairay avy no manao ny ezaka no tonga any amin'le fahatsaram-panahy. Ny fahatsaram-panahy kory tsy hoe tsy midika hoe tsy maintsy havita n'ireo dingana rehetrarehetra ireo lavorary ny mpitsabo anankiray fa manao kosa izay dingana araky ny fahefany sy ny fahafahany manao an'izay. Tsy voatery hoe anao consultation gratuite na hoe amin'ny fanafody maimaimpona nefa ny zavatra mividiana le izy tsy hoe izay le sehatra izay no tiako hatongavana fa miankina amin'ny tsirairay avy ny ahafahany manolotra le dingana azony anefanana izay hoe maha-Samaritana tsara fanahy zay. Ie, mopera manana ambara? Ny zavatra anankiray koa dia ambaran'ny papa mandrakariva ny hoe omeo asina ny marary ohatsika malagasy moa zany dia hoe izay marary andriana anisan'ny soatoavintsika malagasy ka zay zaka hoe sady actu le izy amin'izao fotoana iainantsika izao dia ny pamparay masina koa dia misy milaza hoe tena asan'ny fiangonana mihitsy izany hoe famonjena ny olona zany indrindra fa ny marary sy ny marefa. Anisan'izany teneny foana le hoe teneny zany le hoe ina le pastorat de la proximité le manatona ny olona mijery ny olona manampy ny olona tsy mamelona ny olona irery zay zany ka afatra moa zany napetraky ny papa dia fanentanana dia fampianarana dia arakaraka ny diocèse na paroisse izay mandray an'izay afatra izay izay possibilité ahafahany
manatotosa an'izay mba afatry ny papa izay sy zava-misy eo am-pelantanana moa zany a no fanamanatanteraka an'izay afatry ny papa izay fa hoe famonjena ny olona famonjena ny ain'ny olona dia tokony ataony rehetra zay fa tsy ny kristianina ihany na ny dokotera ihany de vonikava mahatratra zay le fomba antsika atsika malagasy zay ka sotoavintsika malagasy io ihany no amasintsika maha-kristianina atsika fa mifameno a le afatry ny papa sy ataontsika hoe ny zavatra efa ataontsika amin'izao fotoana izao satria moa sika miresaka ny hoe afatry ny papa eto a isany mahafinaritra afo nyteneniko taminao teo mampera le hoe ny zavatra nampitain'ny papa ato anatin'ity ao anatin'io afatra nosoratan'io a dia miainga avy amin'ny tena hoe andram-piainana ny ainany zay no tiako hisarihana ny saintsika indrindra ianareo ampisehatra eo anefan'izay tontolo ny fahasalamana zay anao mopera fanerasera be eo amin'ny miaraka amin'ny marary mahomony anao ataoko fa manana andram-piainana ngeza be hoe tena ilainy hafa mihitsy zay fifanampiany zay ary zay ilay ataoko hoe anentanantsika ny olona nentanana ny olona tsirairay niza tsy akanavaka io dokotera mialohan'izay aloha mba saika hoe anentana kely momba ny asa fikatroana eo anivon'ny fiangonana raha ny rafitra eo amin'ny sehatra katolika eo amin'ny eglizy katolika dia misy ny atao hoe voamierany fahasalamanan'ny paroasy izay fototra any amin'ny fiarahamonina any eo anivon'ny fiangonana tokony hitsangana eo anivon'ny fiangonana tsirairay avy mba hahafahan'ireo mpisehatra na tompona andraikitra ara-pahasalamana rehetra mikatroka miezaka ho amin'io fangorahana manoloana ny fahasaranana sy ny fahasalaman'ny hafa io satria ny atao hoe voamierana fahasalamana amin'ny paroasy dia mamondrona an'ireo mpitsabo mpiasa amin'ny fahasalamana na tsy ina moa ny dikan'ny atao hoe volontaire latsaka tsitrapo na olona izy ao anatin'ny sehatra amin'ny fahasalamana mpiasa amin'ny fahasalamana na tsy ka te hisehatra eo anivon'ny fahasalamana dia mivondrona ao anatin'ny voamierana fahasalamana ny paroasy ka miroso manome ny fotoanany ho an'ireo sahirana mandritry ny fotoana rehetra isian'ny hetsika na lamesa zany na etsika iraisana eo anivon'ny diocese dia sehatra anankiray amelomana sy hitezana an'io toe-tsaina sy toe-panahy samaritanina tsara fanahy io io sehatra io mon père efa voalazan'ny docteur Zanna teo zany le kasiana voamera fahasalamana tsy dirako tso zay fa le fantaniana toa dia valitsika be le takta atao marary ny amin'ny hôpitaly moa zany dia ny anjara asanay dia voafetra ihany satria rehefa manatona ny marary moa zany dia ao ny vavaka ao ihany koa ny fizarana sakramety dia koa kazantsika hoe le soutien moral le psychologique andreo marary ireo na dia le fitsikitsikinao na dia fanatonanao ny marary efa zava-dehibe zay za tsy milaza hoe ny dokotera migidragidra na ohatran'izay tsy hany problème fa hoe mahatsiaro ianao fa manana didy sy andraikitra amin'ny toerana nametranao ampirehetra zany mikarakara ny marary dia hoe mijery azy ireo dia manatona azy dia ataontsika na dia hoe tsy mahavita zavatra be da be azy zay efa hoe eo le présence aloha dia le fanampiana dia le teny anki hoe mirary sory tompoko ankintsika amin'Andriamanitra matetika zavatra anankitelo foana no apetrako efainy marary zany zavatra anankitelo point anankitelo foana napetrako andreo marary reny na io koa ataontsika hoe ireo ilay mpiandry marary voalohany dia hoe finoana fanantenana ary faharetana ireo zavatra anankitelo ireo apetrako foana ireo ho an'ny marary rehetrarehetra zay ataontsika hoe zay fianakaviana tonga eo koa zany satria le fianakaviana koa sady mitaintaina zay moa tsika malagasy rehefa hoe mitsabo marary anao hôpitaly mitaintaina isika ohatrany hoe tsika indray lasa marary
fa le ataontsika hoe le fampiakarana an'le morale ho an'ny gasy sarotsatra amin'izao zavatra iainantsika ankehitriny izao donc hoe morale psychologie spirituelle mazava ho azy dia izay aloha no azo atao sy ifampizarana amin'ireny marary any amin'ny hôpitaly ireny. Amin'ny resaka fangorahana moa zany tsika anisan'ny andram-piainana iainanareo anivon'ny hôpitaly izay fa isiany koa dia misokatra ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka ka tiako ampidirina kely ny hoe fangorahana manahoana izay endrika fangorahana samaritanina tsara fanahy ny tanàna ny tsirairay izay satria dokotera teo napiditra le hoe tsy atao misy ataoko hoe misy izay tsy lahara-pamehana loatra atao tsy lahara-pamehana ilay fahasalamana noho ilay fahasairanana mahazo ny olona zany hoe mety tsy manatsafidy izy amin'izay fotoana izay ihany tsy misy ny fomba hoentimanana moa zany ny filazana anazy hoentiny mitsabotena dia lasa ohatrany hoe tsy lahara-pamehana eo amin'ny tsony ilay fitsaboana nefa amin'izay fotoana izay ataoko hoe tsy dia manatsafidy loatra le olona zay no tiako hisariana ny sain'ny olona satria isika tsy maintsy afa-miala amin'ny tambazotra-tserasera mahafinaritra mihitsy reny olona ataoko hoe tena mitarika ny fanampiana misy olona ne tena hoe tsy misy noho ny fahatrana tsy afaka mitsabo-tena fa ilay fitariana fa fanentanana ny olona rehetrarehetra hoe ndao ifanampy samy malagasitsika ny marary andrianina ilay fanampiana fifanohanana afaka mitsabo-tena le olona rehefa avy eo anisan'ny ataoko hoe zava-dehibe ary anetanantsika hoe ny fangorahana angamba ny tsara zavainao anatin'izay hoe tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe fitserana fa mitaky asa sy fandraisana ndraikitra ngezabe. Raha ho an'ny mpitsabo ny tanjon'ny mpitsabo rehetra dia ny asitrana ny marary izay tonga eo aminy. Betsaka nefa ny zavatra miseho amin'iny fotoana andraisana ny marary iny. Voafetra ny fahafahamanao ny tsirairay avy. Dia anjaran'ny mpitsabo zany ny mandray izay zany ny ezaka ataon'ny mpitsabo tsirairay avy mandray an'le marary amin'izay zavatra azony anampiana azy ohatra. Rehefa avy mihainao ny marary satria tsy maintsy misy ny fanadihadiana moa ahafantarana hoe inona marina ny zavatra mahazo manjoany ty marary manoloana aty. Rehefa fantatra izay dia ny mpitsabo tsirairay avy mahalala ny fetrany ao aminy na ara-pahaizana zany na arana hoentimanana zany na ara-potoana. Dia eo indrindra no hipetrahan'le ny tany sain'ny opérateur hoe eo hoe présence ny fifanantonana ny fanehoam-pitiavana dia anjaran'ny mpitsabo tsirairay avy zany miezaka mitaridalana n'le marary ho any amin'izay lalany ny fasitranan' izay. Dia izay lalana izay no atao hoe ezaka ho any amin'le toe-po samaritanina tsara fanahy satria na ny fotoana betsaka ny contrainte na ny zavatra manery ny dokotera ara-potoana dia le fahafoizana izay fahafoizana ara-pahaizana fahafoizana ara-batana fahafoizana ara-potoana mety isy ara betsaka ny mpitsabo namana ny hoe tena mahafoy vola hoe andana makary fa ameko frais anao fa misy ohatr'izao misy zany. Dia izay toe-tsaina rehetrarehetra mitambatra izay no ezahana tsy idéal daholo moa ny resahana isy mopereto ny zavatra idéal hoe tsara raha ohatr'izao fa nitsika tsirairay avy dia samy miezaka ahatanteraka an'izay satria raha ohatra ka samy mahavita ny anjarany eo amin'ny manoloana azy ny tsirairay avy dia izay anjara ny tsirairay avy izay no mifameno dia efa misy ampahany betsaka vita amin'ny fanehoam-pitiavana manoloana ny marary anankiray. Zay teneniko hoe raha angoraka tsy mijanona amin'ny hoe fitserana fotsiny fa mila fandraisana ndraiky rehefa raha samy mandray andraikitra ny olona rehetrarehetra isan'ny tsirairay ny hoe nizaniza mihitsiny ataoko fa misy tafiditra ao anatiny ao fihavanana malagasy sy ny fiarahamonina amin'izay fotoana izay hoe dia le izy koa tsy raisina hoe antery fa tena hoe safidy sy fitiavana ka rehefa zavatra natolotra amin'ny mpitiavana le izy dia mitondra fiadanam-po fa raha ohatra ka ataonao antery le izy dia miteraka fahasorenana dia ho tsapan'le marary izay zavatra izay dia manaratsy ny endriky ny fitsaboana manaratsy ny endriky ny tontolony le fifandraisana amin'ny ankapobeny.
Oui, ndao mopera. Any ampiana-kely fotsiny dia zao koa hoe le fangorahana ataonao ao no ataontsika le torohevitra dia le fanampiana dia tsy mila valiny na tambiny na takalony fa tena hoe antsitrapo le fitiavanao an'le olona dia izay koa dia tena atsapahan'le olona hoe tena misy olona miara-miory aminy ohatran'izay na manampy azy. Zay le ataontsika hoe mahavita foantsika arakarak'izay finoantsika io avenimbery koa na le finoana aranasa le tompoko zay finoana aranasa. Zay ny le anisany misy ihany koa ny tiako mariana manokana le hoe eo amin'le fifandraisana tena tokony hitsinjo ny mahaolona tsy ahitana taratry ny hoe fanavakavahana zany na fanambaniana fa tena mijery an'le olona amin'le toerana misy azy raha amin'ny dokotera moa dia misy le atao hoe empathie maka ny toeran'le olona dia mifandray aminy amin'ny alalan'izay lalan-tsainy zay dia enjana le izy misy fotoana sarotra ny manao an'izay zavatra zay fa ezaka moa ezaka sady fifanentanana fa rehefa ataonao ampitiavana dia tanteraka zay asa atao ampitiavana ohatran'le hoe asa atao akira vita tsy natao ihany ka rehefa miry ianao misy fitiavanao anatin'izay fotoana zay. Tiako hiverenana kely any amin'le hoe misy olona tena miaina ao anaty fanahitainana tanteraka miresaka fangorahantsika eto ka raha reny olona hoe tena sady efa miaina fanahitainana tanteraka noho ny aretina mahazo azay manampitrotraka ny zava-misy iainana noho tsy fisina dia tsy misy mihitsy ilay fomba hoety manana ka raha eo tsika le misy mangoratra ka zay mitambatra vato zay misaraka fasika ka raha mitambatra sika mahery manana raha mifanampy sika amin'izay fotoana zay na kely aza ataon'ny olona sarotra moa le izy hoe mifampiteny eto hoe indrindra mety misy mpiaino ihany koa tsika hiteny hoe mitenenina ane zany ka mora tenenina tokoa ka mora fa hiezaka isika satria miresaka fangorahana fa iny anivon'ny fiarahamonina eny tena misy olona hoe marary mila ny fanampitsika ka ilay fanampitsika raha olona ray koa dia sarosarotra ny aina ao anatin'izay fa le fiarahametana entan'ny fihavanana malagasy fiarahamonina ihany koa dia mahafaliny mahita ny an'olona iny hoe voavonjy afaka atao anaty fanahitainana eo le tafiditra ny hoe sambatra izay manome ny mandray. Matetika manoloana ny toe zavatra anankiray tsy maintsy misy foana anjara andraikitrao ao dia ny toe-tsaina tokony ananina zany dia hoe raha nataoko iny le fanenenana manko ny tena ratsy hoe raha mba nataoko le anjara toerana ohatr'izao mba mety nahavita zavatra na dia fahafaliana kely miteraka amin'le olona fotsiny aza dia arak'le nyteneny mopera teo hoe tsy mila tambiny fa vavasoa sakafo izy tika ozy ny tolo malagasy dia ataoko zava-dehibe zay. Andra-piaina tena zava-misy iaina zany hoe ianao raha manatona olona hoe ataoko hoe olona tsy salamy reny na mila vonjy avy aminao tsapanao mihitsy rehefa mifanatona an'ilay olona hoe tena miaina ao anaty fanahitainana izy ary raha manampy azy ianao dia tsapanao hoe misy asambarana ao amin'le olona ka zay no hoe eto amin'ny fandarana eva fibiazana miaina sy mity fifanentanana amin'ny fifanabiazana ny eto ka hoe tsisy lavira rehefa ezaka ataon'ny tsirairay ary zay no hoe ndaontsika hiaraka entana raha misy ohatrany singa misy mariana manokana angambany le hoe misy zao na ny eo misehitry ny fitondram-panjakana na misehitra tsy miankina dia betsaka no manao le hoe consultation gratuite reny dia anisan'ny fampiainana ny toe-panahy samaritanina tsara fanahy tena anisany reny tsy feno fa ary mino fa tsy arakotra ny filan'ny olona manontolo fa reny dia anisan'ny io ampiainana velona fanehoana ny mahasamaritana tsara fanahy ny asa-pitsaboana. Zay fangorahana samaritana tsara fanahy sy fitserana fafandraisana andraikitra voafetrany oro sika aloha hitodika amin'ny mpiaino namana Bruno Rakotomalala ndao sitsika feokirakely alohan'izay hoe hitotiantsika ny ampiaino zay ndao ary.
ny faharoan'ny fandarana isika ho anao izay izao vao manaraka ny onjam-peo ato anatin'ny fandarana Eva fibiazana miaina sy mitiny misy antsika aloha hevitra ifampizarana androany ny hoe fangorahana manoloana ny fanaitana ny hafa raha ny foto-kevitra ny fampizarantsika teo amin'ny ankapobeny raha fitinana dia mitodika any amin'ny hoe tsy fahasalamana any amin'ny sehatra ny tontolo ny fahasalamana izay dia manahoana ny anjara andraikitra tokony ho raisiny tsirairay amin'izay hoe fangorahana ny hafa izay fiarahana miaina miarana eo anivon'ny marary anasanay ampitiavana anareo mpiaino araiso ny laharana fana mifandray aminay averina kely 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny SMS dia ny 033 08 850 02 salama namana vao miaino kely ny fandarana Eva zahay dia tapaka ny jiro sy ny namantsika avy any tsy tia diady ndry any tanana ny tompona andraikitra aza tapahana reny jiro fa anisan'ny sofototra tokony iainan'ny malagasy ihany koa izay jiro mandeha izay aza mamina ny soa amin'izay tokony omena azy raha inona hoana izy zany raha azo ny tanana tokony atao mamban'izay aza raha misy soa tokony atao zany dia aza fezina ho anao rery fa izao izana tokony atao raha tokony misy asa fanasoavana ho atao an'ny hafa salama tompoka izao dia olon-tsotra sady tsy nianatra fa malahelo rehefa misy marary manodidina mitady vahaolana anasitrana azy satria ny zanako maty tsy ny alako nenina zany zao misy toe-panahy mipetraka ao aminy amin'izay le fitiavana tena hoe fitiavana mangoraka dia tsara zany dia malatona ny fanatonana sy fanampiana sy firesahana amindreo le marary dia efa ampy anehoany an'izay fitiavana betsaka izay mipetraka ao amin'izay tiako tsindriana kely le hoe zaho sisy tsy nianatra fa malahelo rehefa misy marary manodidina le asa fangorahana amin'izay fotoana izay tsy miakina amin'ny fahaizana tsy miakina ihany koa amin'ny tena hoe fananana hoe zaho manan-karena be amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy hoe afaka manampy ny hafa tsy voatery miakina amin'izay rehetrarehetra izay fa ilay fitiavanao ny olona manodidinao mihitsy izay efa toe-po fangorahana ao anatinao izay dia efa anisan'ny zava-dehibe manampy ny hafa izay mila izay hoe famonjena izay indrindra ny miaina ao anatin'ny tsy fahasalamana salama tompoko za tena matahotra be rehefa mahita olona maratra mafy tena tsy hitako izay ho raisin'ny tanako le hoe maratra mafy moa zany misy karazany maro dia raha matahotra ny le raha dia iny fifehezana n'le fikoriana n'le raha zany no atao indrindra dia famatorana azy amin'ny miainga avy any amin'ny fo moa zany ny raha dia ny famatorana azy mandra-pahatonga ny famatorana azy amin'ny lamba na zavatra malefaka fa mba hijanona n'le raha mikirina fa kosany tsy maintsy vahana matetika isaky ny adiny enina mandra-pahatonga ny mpamonjy izay zany aloha ny fihetsika vonjitaitra voalohany efa le hoe matahotra be koa rehefa hita maratra mafy ka tokony tsy andositra tsy tokony andositra fa misy toetran'olona tena hoe zay ihany koa matahotra rehefa sendra nitranga ohatra zany dia tokony hiantso fanampiana tokony hiantso fanampiana zany rehefa misy zavatra maratra fa raha nitahotra dia ilozanao le olona dia tsy mahazo ny fanampiana tokony samaritana tsara fanahy ny lohahevitra ifampizarantsika eto rehefa misy maratra zay mihitsy izy hoe nisy namolo le tantarany tenen'ny mopera teo hoe tsy avela rery eo ilay olona maratra fa ianao zany isika miezaka matahotra fa mila resena ny tahotra na sanan'izany mafy tokoa indrindra le tena hoe tratran'ny tranga mampivarahosana tokoa eo mantsy le anisan'ny zavatra anankiray ampitain'ny paparay masina zay le hoe inona avy ny zavatra nampiasain'le samaritanina tsara fanahy dia tsy nanana ny zavatra rehetrarehetra feno izy fa nitady mpanampy izy nitady fiarah-miasa izy dia zay zany le toetsaina tokony ananan'le olona hoe tsy le tahotra tsy le fahalalana fa mitady ny fanampy amin'ny manodidina zay tokony afaka mifanampy dia zay le atao amin'ny papa hoe fisokafana zay hoe tsy nijana teo fotsiny izy fa mbola nakany amin'ny hotely hoe
tany tondra an'ilay olona dia hoe tsaboy io donc zay le fisokafana dia koa le hoe ny hafa dia mahavita zavatra foana no ianao tsy miady rery zay no tiako tenenina salama tompoko tsy misy vaovao aty aminay fa maniry be mivary ie zavatra hafa misaoran'Andriamanitra zany misaoran'Andriamanitra maniry ny vary ny anahy tompoko salama eva za tena mangorakolona mihitsy fa mampalahelo ahy dia avy eo za indray no ankalainy indrindra ny fianakaviany etra mba misy tokoa zany dokotera rehefa ianao manampy indray no zay tokoa no tokony hitaritana ny saina mety hanampy angamba mopera fa ny fangorahana dia tokony arahana fandinihana tsara sy fahendrena ozy izy ny fitenenana satria fantatra ao foana ny olona mety ho fantatra ao mety ho tsikaritra ao ny olona mety hoe anararoatra ny fangorahana dia anjaranao zany no manao ny fifandraisana mazava amin'ny olona mampafantatra mazava ny atraizany fetra ny zavatra tokony ho atao sy ny zavatra azo hifanampiana fa zany dia misy ny olona manararoatra fandraika amin'izay ty SMS namantsika ty hoe manoloana nyty pisoloko izay mitombo sanandro vako izy izy dia tena betsaka no voafitaka azo nyty hoe samaritana tsara fanazy mifandraika amin'izay fifampisaran'ny dokotera zay misy ihany koa nempa io zany nefa fiarahamonina misy atsika eny ohatra ny hoe sonjy ray loasaty sy loza zay marary misy foana mpanararoatra amin'izao fotoana zao misy ary tena mahavita hoe mody marary mihitsy izy angalana zavatra ataoko hoe mifandraika mety le fantarina tsara fantarina tsara dia enona tsara dia eo amin'le fotoana fifandraisan'izay no atsapanao amin'ny ampahany na dia amin'ny ampahany fotsiny arany hoe olona manahoana na manahoana le manoloananao dia ielana ampahendrena na taritina ampahendrena efa zay le hoe fifampitazana ny eto mba ezahana hoe ny tsirairay entanina hoe mba hiaraka na zay hoe toe-po toe-panahy tia manaja ny fahamarinana izay satria rehefa miaina zay hoe famitahana zay ny dia efa misy tsy fahamarinana mifanangaro lainga ao anatin'izay mamitaka ny namana anaovana zay hoe fomba azahoana fanampiny dia zay nao ny tanana hoe miezaka ny tsirairay miaina n'izay hoe rariny sy ny hitsiny mampanjaka ny fahamarinana anivon'ny fiarahamonina zay miarahaba tompoko ny olona manoloana ny olona manoloana ny salama dia mila mitondra afaliana sy fanantenana satria tsy fidiny azy ny arary dia misaotra tompoko misaotranao amin'le faneho-kevitra fa tena zay mihitsy zay ny fandraitra amin'le tenen'ny mopera tany aloha soa atao avintsika malagasy mihitsy ilay hoe zay marary andrianina dia zay ny toe-po ezahana ho vilena manoloana ny marary ianareo moa mpisehatra eo anivon'izay hoe tontolo ny fahasalamana zay manana andram-piainana be dia be ao anatin'izany indrindra amin'ny fiaramiana miaraka amin'ireo hoe fianakaviantsika tsy salama ireo manoloana an'io misy toetran'olona tsy hoe kory hoe rehefa tsy eo izy dia misy olona matahotra an'ilay aretina matahotra an'ilay fiseho an'ilay aretina dia tsy sa miatrika an'ilay izy dia zay zavatra zay zany azo soloana amin'ny alalan'ny fiahiana amin'ny lafiny hafa na tsy miatrika amin'ny vantana aza fa misy ny sehatra araka le nolazaintsika teo aloha hoe misy ny ampahany azo atao na dia entin'le fahatahorana dia tsy sa miatrika amin'ny vantana dia mitondra amin'ny anjara-bidika amin'izay fahafahanao manao zay halantsara ezaky ny tsirairay le fangorahana tsy fitserana fotsiny fa mila fandraisana ndraikitra firotsahana ihany koa salama tompoko izy ny namantsika azafady ny zanako zy tsy salama efa 10 taona tsy miteny fa malemy tena mampalahelo aizakay ny masera mba afaka manampy azy ity eny Ambohitraraba angamba izy zany sahirana ho lany vola amin'ny fitsaboana zava-misy atahoana fa ny tsy fahasalamana misy kilema ihany koa ngamba ny ao anatin'izay raha lale SMS mampahery anao anatin'le izy manontany hoe aiza ny masera afaka mandray
manatona tompo-pahasalamana izay akaiky indrindra dia amin'ny alalan'ny totsofina sy ny fanontaniana manodidina ihany no ahafahana mahafantatra an'ilay hoe aiza ny toerana afaka mandray an'izay tsy voatery ho masera ihany fa na ny tompo-pahasalamana ara-panjakana misy spécialité mikarakara an'izany dia ny fanatonana ny tompo-pahasalamana izay akaiky anao na ny hôpitaly ihany dia manontany hoe aiza ny lalana tokony ho alehako. Ie, ankahirezana anao moa zany amin'izay fotoana izay zaza zanaka io dia tiavina na lianako hoe aiza fiangonana akaiky azy dia manatona ny fiangonana akaiky azy izy dia fampiresaka amin'ny tompona andraikitra na ny pretra zay toerana dia misy vahaolana omena malakarivo ireny ary ny lalana tokony alehanareo ary ry masera mpikarakara ny aretina maro isan-karazany moa zao ataontsika hoe ny clémay na semba na ohatran'izay dia efa misy sokajiny avy ry masera fikarakarana andreny marary ireny fa tsara izy manatona ny fiangonana misy azy na ny pretra. Zay no tsara kokoa hoe aizana satria na mahafantatra hoe aeto sy reto avy mbola mila fantarina hoe manahoana tsara le kana retina mahazo ny zanakao mety tsy tonga dia anonona toerana be hoe ndana makamo zao erisy arina dia mahafantatra azy tsika eto amin'ny fandarana iva fa ny tsara kokoa anao torohevitra dia hoe manatona amin'ny satria sasaka masera manampy anao kokoa dia manatona ny fiangonana na ny pretra izay akaiky anao na ny fikambanana masina zay akaiky anao moa zany toerana misy anao amin'izao fotoana izao ny anahy tompoko rehefa misy olona maratra dia malahelo be za misaotra amin'ilay fangorahana rehefa misy rehefa ina natao rehefa ina nataonao rehefa avy eo dia zay le hetsika izay no takina aminao zay fa tsy mijanona hoe sentiment fotsiny dia mijanona fotsiny fa le acte araka lazaiko te hoe acte concret zany mba takinanao famonjena an'ilay olona fanampiana azy zay possibilité koa ahafahanao hoe entina any tompo-pahasalamana avy izy sa omenao vola kely ty matahotra zany fa arakaraka io. Salama tompoko raha misy azonao atao hanampiana ny hafa dia ataovy amin'ny mpitiavana fa io Andriamanitra io mamaly soa anao ary hery lehibe ho an'ilay marary ngamba izay tapaka izay ny toyany tsisy ho ampiana sy analana ngamba efa tena ampy tsara ny fanentanana. Ie, Andriamanitra mamaly soa anao ary zay le hoe rehefa manampy dia tsy miandry tambiny zay mihitsy le tokony toe-tsaina tokony ananan'ny tsirairay amin'ny hoe manampy fa tsy le manampy ianao rehefa manampy dia mila tambiny le olona ampiana indray ny angalana hoe mireno an'izao indray aza ny sisa hafa indray moa zany zay mety any amin'ny lohahevitra hafa efampizarana manaraka fanampiana fangorahana atao an-tsitrapono ifotoran'ny afatra fototra ifampizaransika eto androany. Salama tompoko ny za malahelo be efa sady tsy tia rehefa mahita olona maro nefa tsy manana inona aho zay miasa hafa mihitsy izy ty. Salama tompoko zaho izy malahelo be rehefa mahita olona marary nefa tsy manana inona aho eo efa nisany tsy voatery le hoe areny na hoe arabola no entinao hanampiana ny hafa ny fiainona dia efa zava-dehibe anisany azo ifampizarana ihany koa zay raha hoe misy an'ilay olona marary ka mila fanampiana tsy voatery hoe ianao no afaka hoe tonga dia manam-bola be ohatra ndraisiny eto hitondrana azy any amin'ny tompo-pahasalamana fa ny mitsaby tena mety tsy anany an'izay ianao fa mety ianao ilay olona tafahoana aminy ohatra eny an-dalana eny ilay olona ohatra niraisina entina hanampiana an'ilay fanazavana hoe raha marary ilay olona ka ianao no tojo azy isika no tojo any eny amin'le tojan'ilay olona marary zany amin'izay fotoana izay ianao tsy manana ninona hoentina fa ny fiantsonao fanampiana avy amin'ny olona hafa dia anisany efa fandraisana andraikitra ngeza be hanampianao an'ilay olona marary mety ohatra raha tsy ampianao raha tsy misy fandraisana andraikitra raisinao amin'izay fotoana izay na dia tsy arabola ary dia mety hitarika hoe faharariana ataoko hoe faharariana gravy ho an'ilay olona mihaona aminao izy io na mety hoe akina ny ain-dehibeny mihitsy n'ilay fanampianao amin'izay fotoana izay ny profo velona zany raha eo anivan'ny fiangonana dia ny famangina marary tena zava-dehibe satria anisan'ny
etsika Samaritanina tsara fanahy zay famangina marary zay ary betsaka ny marary nijoro vavolombelona fa hoe nahazo herim-po sy heritsaina entina hiatrika n'le aretina rehefa novangininy tao amin'ny fiangonana mpiara-mivavaka taminy dia ataoko hoe fa zava-dehibe zay zavatra zay le hoe présence ny tenenina teo ny fiainona ny fanampiana mivantana na akolaka entin'izay famangina rehetra zay azoko atoko fa mihaino aty olona mahafantatra le tranga misy ny efa fiarahamoniny ty amin'izao fotoana izao nisy tambazotra anankiray zay tsy manana ninina hono izy fa misy zazakely narary dia nampiny ary navoaka ny teo anivon'ny tambazotra nyserasera hitadiavany fanampiana efa nisan'ny firotsahana angezabe zay hoe hitan'le olona le zazakely tena miaina ao anatin'ny tsy fahasalamana ary hitako mihitsy le hoe tsy salama le zazakely fa nampian'ilay olona le izy hiantsona fanampiana eo anivon'ny tambazotra serasera ary maro no manao inona moa zany filazan'izany hoe maneho fangorana rehefa maneho fangorana tenaina fa isy fanampiana ao anatin'izay dia eto le hoe tsy miankina ny tiako ampitaina ao anatin'le izy hoe tsy miankina amin'ny arena zay anananao le izy fa rehefa manampy ianao ka manampy mitarika ny olona manokatra ny lalana ahafahany mitady lalana amin'ny fitsaboana zay dia efa nisan'ny zavatra ngeza be andraikitra ngeza be raisinao zay zavatra zay satria ny io rehefa fantatry ny olona maro ka re olona maro am'izay sokafanao makany amin'ny olona maro le fanampiana avy eo dia anisany ngeza be manampy zay le endrika hoe na mivantana na ankolaka ny fanampianao fa ny mitovy ny lalana dia ny tanjona dia any amin'le olona iantefany foana salama tompoko zaho dia olona sahirana ary tsy manambola fa ny dia tsy zakako no mahita ireo olona sahirana no ny tenako ary manampy azy dia rehefa tapaka le SMS-anao namana fa efa tafita tsara mihitsy ny afatra tianao ampitaina zay foana le izy mifandraika amin'izay fa fifampizarantsika izay hoe tsy manamafy an'le fanintanana zay atao izy zany amin'ny hoe ananana n'le toetsaina mangoraka manoloana ny fahorian'ny hafa eo le hoe tsy na tsy voatery manana anao fa hitany hoe rehefa sahirana le olona dia zaho izy tsy manana fa rehefa mahita le olona sahirana dia mangoraka dia manampy misy toetsaina mahafinaritra be ary zay mihitsy le tena hoe fanabeazana ataoko hoe tafita ny afatra tafita ny afatra misy olona tena tsotra sy mandefitra tsy mba maneho atezerana zany nefa kay marary mikika anatin'ny fony inona ny kay marary mikika anatin'ny fony inona ny tokony ho atao fa misy fotoana mavesatra ny ilany avy misy fotoana ozy misy olona ozy tena tsotra sy mandefitra tsy mba maneho atezerana zany nefa kay marary marary ny fony dia inona ny tokony ho atao fa misy fotoana mavesatra ny ilany avy raha ny fiainonana zany zao dia hoe mila miresaka izy mila avoaka ny amin'ny olona atokisany na afaka miaino azy ny zavatra ao ambony ahafahana manampy azy satria atahoana moa ny anampy azy raha tsy fantatra le zavatra manahirana azy dia amin'izay koa mila mifampizary izy dia mila miresaka dia mila matoky an'le olona zay miaino azy keo mba ahafahany mahazo an'izay hoe tena sitrana noho ny teninao tena nangoraka ianao tena na malala sy mahatsapa ny aretiko ianao zay taka hoe mila mifampizara mandrakariva fa zay hoe dia kobona ao anaty taony rehetrarehetra dia avy eo arary fo eo rehefa avy eo ozy ny namatsika ato fa nehokevitra moa zany neto zay aloha zao dia tena tsy sahy mangorakolona fa tena raha manao azy an'izany dia afaka amam-bolana iny dia tsy hitanao zay anandraisana azy fa zahay indray no tranga misy daholo zany efa eto fanetanana makany amin'ny fitondratena mendrika ohatrany hoe raha izay fanehokevitra izay zao dia hoe ararotin'ny olona izy izay dia izay le nitondrana an'le teny fampitandremana teo hoe mila mandinika tsara dia mila mandanjalanja
dia eo am-pianonan'ilay olona zany ianao no mahita hoe ahoana re zany ny fomba hitaritako an'ity olona ity a sy amaliko azy raha ohatra ka efa hita taratra fa manararoatra izy na misoloka eo izay ko mety fantatra io zany le fantenena teo hoe tsy ilaozany zay foana fa eny efa misy ko moa zany tsy fanomezan-tsiny hoe rehefa manampindray mandeha ianao dia sendran'ny ataoko hoe tonga dia apetraka amin'le voambolana hoe sendran'ny taolana dia amin'izay fotoana zay indray mandeha matavary aza mandeha fitsotro be fifanentanana ny eto amin'ny onjam-peo fanentanana makany amin'ny hoe anana fitondran-tena merika fangorana ny lohahevitra ifampizarana dia zay le hoe azakivy tsy hoe indray mandeha no sendran'izay pisoloko zay ohatra na fanararotana taon'ny hafa dia kify tsy hanampysony ianao misy olona hafa tena mbola miandra ny fanampianao ny ana ambadimbadika any salama za ozy malahelo be malahelo olona marary nefa misy havana tia mandeha pomasina dia dia anao manaiky indray no voalaza fa namisavy ianao manakaiky indray no voalaza fa mamisavy ka ie safidy raha ny fianao izany dia resaka safidy safidy io dia safidy io tsy afaka fa ny anjara toeranao dia hoe ny manoro milaza foana n'le zavatra tokony ataony raha ara-pitsaboana fa le fandehanana any am-pimasy moa zany safidy ie sady sarotra be mamaly an'izay sarotra be sady eto koa tsy afaka hiteny hoe zany ka hoe tiany tsara be na ty ratsy be tsy afaka anao azany tsika fa io manana safidy ny olona tsirairay hoe iza no hitany manampy anazy kokoa fahasalamana fa rehefa sy tojo zay tsy fahasalamana zay koa ny tena raofinazy ty bozaka manahatra rehetra rehetra ty raha mpitsabo ianao a dia tsy maintsy manana didy a manoro azy ny lalana marina tokony ho alehany fa ny akoatran'izay a dia safidin'le marary zany salama eva za ozy te hanampy olona fa le olona ohatra ny ratsy toetra be nefa za te hanampy azy misaotra tomboko ie dia tsisy afa-tsy mifampiresahana ihany rehefa mandamo izy dia afaka didy ianao ie afaka didy ianao fa le sitra le faniriana ao anatinao koa zany amin'izay fotoan'izay zava-dehibe efa isao sady isaorana indrindrandrindra salama misy amin'ny olona dia tena mihaja nefa misy koa na dia miezaka mafy aza dia tsy mety manao ny zany tsy mba mety ho tafa mihitsy dia tsy haiko hoe ao ina mahatonga zany ie somary lavidavitra kely ny lohahevitra angamba n'ilay fanehoan-kevitra ny namantsika mbola za ihany dia ozy izy nivadika hoe ndao tsika ahoana ny ie aleo tsy ovakiko te semesa ny namantsika ray ty ihany koa hoe salama tompoko za manana dada marary malemy eo am-pandriana misy efa salama tompoko za manana dada marary malemy eo am-pandriana mihitsy izy efa enina taona zay dia mampalahelo be manana zoko-jamba koa nefa za 14 taona aho nijanona ny anatra ie tena eny ataoko tranga misy zao zany anatina fiarahamonina mampalahelo hoe ny fianakaviana fa ny azo tenenina dia hoe mankahery ie mankahery ianao koa ny amin'izay fotoana zay reo olon'ireo efa miaina ao anatin'ny tontolony tsy fahasalamana ianao zay ataoko hoe manoratra eto zao 14 taona ozy ianao no nijanona ny anatra tsy atao makevy zany tranga zany satria ianao zao eto no anisany hoe andry iankinany reto olona marary reto ho an'le zoky jamba misy ny vondrona mikarakara manokana nireny toerany reny olona manana sembana reny dia zay angamba no hitaritana ny ole zoky jamba io mba hamonjy nireny fiarahamonina ahafahany mivelatra dia ny fikarakarana ny dadany zay marary eo am-pandriana moa iny dia efa ataoko efa ao anatiny tsara izy dia mankahery azy ie mankahery ianao salama tompoko za ty manampy olona nefa zay ampian'olona ina nefa za tsy mba ampian'olona zay le miandry valiny zay le niteneny opera hoe tsy miandry valiny fa azo atao koa ne hoe raha tianao ampian'ny olona dia afaka miteny koa ne hoe mba ampio amin'ity zavatra ity zay zavatra izay koa tsy ampy
azonao ataony mangataka satria izay le hoe mila le samaritana tsara fanany hoe tsy namoaka foana izy tsy hoe izy foana nanao zavatra fa izy koa ny antso namana anao nanampy amin'le zavatra tiany atao izany hoe nampikarakara n'le marary tao amin'ny hôtely izy nameny ampondrana izy zay le endrika samaritana tsara fanahy fa tsy hoe ny avy any aminao foana no mandeha dia miteraka taizan'le fifankatiavana manko izay mandeha ny oratsika fa ty SMS ray ity no afatra ataoko hoe afatra avy amin'ny mpiaino amaranantsika ny famakinany SMS ny mivavaka ho an'ny marary ozy izy dia zava-dehibe fa tsy vola ihany sotra tompoka dia izay ngamba no amaranantsika izay famakinany SMS zay todika aminareo manoatra fandaharana misy afatra farany ve opera ngamba ny amin'ny hitondrany fa zano hitondra n'le amaranazy zany dia ny fanentanana mpamparay masina tamin'ity taratasy nosoratany ity misy point anankiroa no fitinina amin'izy voalohany dia hoe maniry mafy aho mba tsy ho foana amin'ny fomba fiainantsika kristianina mihitsy izany hoe manilika rahalahy izany fa ny mitia ny rahalahintsika marakariva dia tsy manavaka be herim-po mirotsaka mandray andraikitra sy mangoraka izay miolona lalina ao amin'ny fimbonana amin'Andriamanitra sy ny finoantsika an Jesosy Kristy tompontsika faharoa entanina amin'izany fitiavan'Andriamanitra zany isika ka afaka manolo tena marina tokoa ho an'ireo rehetra mijaly indrindra fa ireo rahalahintsika marary zokiolona sahirana dia faramoa zany dia apetraka mandrakariva eo ambany fikatrany eo amin'ny vavaka ataony Masy Maria fanakinana Masy Maria ho an'ireo marary mahantra mijaly le vavaka ataontsika Masy Maria fa sitranany marary sitrany marary rehetra dia arinazay dia nitsodrano apôstolika atao any marary ny mpitsabo sy ireo miasa rehetra ao amin'ny pastoralny fahasalamana zany fireritsoa sy ny afatra napetraky ny papa tamin'ny taratasy zay nosoratany iny dia hitondra fanentanana anamafy le fanentanana nentika teto amin'ny fijoroana amin'izay hitezana ny amin'izay fangorahana manoloana ny fahasairanan'ny hafa izay dia anisany zany ny fijoroana na ny fananganana na ny fanamafisana andreo voamierany fahasalamana isaky ny paroasy satria sehatra iray hiainana sy hitezana n'izay toe-panahy zay izany ny fijoroana amin'io voamiera io ie dia zay zay no andeha amaranantsika ny fandarana iva fibiazana miaina so mity androany akasitrahana fiano ianao mompera rakotondrina Alfred docteur Jeanne tsy vahiny ihany koa niarana n'olotra izay fandarana izay androany akasitrahana isika mpiaino izay nanjoy tsy tapaka ary mbola saina anjoy tsy tapaka ny onjam-peo ny radio Dombosiko makasitraka nao anabrinao napita ny onjam-peo tany anivon'ny toerana misy ny mpiaino antsika tsirairay avy tany naiza amin'izao ora sy fotoana izao dia izay no ametrahanay ny veloma mandra-pitafa ary mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra raha riva amin'ny valora sasany alina no miverina ny fandarana dia ndahoary mametraka ny mandra-pitafa tompoko dia veloma indrindra misaotra tompoka misaotra tompoka Eva fibeazana miaina sy mitia Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB